Nahatraboragnandria kory aby sika tonga soa eto indray tsika am'ty fandarana live spécial ty efa hitanareo moa ny ranty izay nilazana mialoha ny lohateny izay ho resahantsika araky ny fiangavianareo mpanaraka ny pejy ary isaorana anareo zany de hoe tokony ezahana foana ny mbasiana fandarana matetitetika momba ny raharaha-pirenena dia valin'zay no anton'izao nefa koa izy io koa tsy azo terena fotsiny ohatran'ireny fandarana sasany misy namana sasany manao dia ohatrany hoe manao politique de présence fotsiny tsy zay ny important amitsika ny antsika zany de hoe rehefa misy zavatra tokony ho tenenina de miteny ary ao anatin'ny rôle atsika ny fanabeazana ny olom-pirenena sy fampahafantarana io zany zavatra anankiray ny mouvement politique zay taritiko ny fanorenana miabo dia manana an'izay fijery zay hoe tsy ampahafantarana ny raharaha-pirenena tsy hoe ny vaovao fa ny raharaha-pirenena zany hoe infantilisena foana zany le vahoaka malagasy hatram'izay tsy zao ihany fa hatram'izay dia rehefa ilaina fotsiny izy amy période électorale rehefa misy zavatra ilavana azy zay vao sollicitena le vahoaka fa amy andavanandrom-piainana zany dia zanak'ikala hafa atao ankilabao mihitsy ka izay zany de mandray zany ho fanabeazana politika ho an'ny vahoaka malagasy hahalala ny fiainam-pirenena tsindriko tsara ny fiainam-pirenena fa tsy voatery hoe ny vaovao misy zao namana zay milaza vaovao hoe nisy an'zao nitranga taria samy manana ny antony atsona azy fa ho anay manokana dia hamakafaka ny fiainam-pirenena zay mila ampahafantarana ny citoyen satria isika citoyen no tompony ny firenena fa tsy ny mpitondra tsy ny acteur politika io matsy somary ahitsikely io alohan'ny idirako am'le lohevitra ohatrany hoe raha vao raharaha-pirenena zany de tonga de meo an'zareo mpanao politika zany avela ho an'zareo mpitondro rano tsy e tompoko raha misy tompony voalohany de isika ary izy ireo ara dia mila mirendre compte amin'ny citoyen satria ny maha-firenena firenena de isika izay mandoetra isika izay mampiodina ny machine administrative isika izay mametraka ny olom-boafidy rehetra donc zany mila manana an'izay éducation politique zay tsika manomboko zao hoe ampahafantarina ny vahoaka ny zava-misy sy ny réalité zay no hoe lafa irositsika am'lay lohateny lehibe teto de hoe ny fandravana ny assemblée nationale vea izay samy ny antsoantso an'izany un jeu de passe-passe ny ao ambadika zany hoe na izaha zao de anisany ny antso ny fandravana ny assemblée nationale noho ny antony efa voafatatrareo tsara fa saingy zay moa ny politicien dia ny politicien véreux zany hoe efa zatra miady efa mpiady efa galfantso ozy fitentsika de mahay manao récupération na demande populaire ho amin'ny tombotsoan'ny izy ireo ndray ka isika tsy faly fotsiny raha ohatra hoe izy ane fa hita efa membozotra makanymakany fa ny danger zay tsy hoe danger moa zany fa tiana anokafana ny masotsika hoe iza no mieritreritra anao récupération ambadikin'zany dissolution ny assemblée nationale zany zay zany tsika tsy ao anatin'lay fotokevitra hoe mandrava fe mandrava fa ny antony andravana azy de satria misy zavatra tsy mety donc raha ohatra ka le zavatra tsy mety mbola soloana zavatra tsy mety ihany dia araky ny teny le namana nanao commentaire tao amin'ny ranty tao de hoe déshabiller l'autre pour habiller l'autre non tsy zay natsika fa tonga am'le fitenenana hoe sokenda hahaitsako ary soa solafaka ahay amindra fa tsy hoe efa zavatra nahasolafaka de tsy maninina mahasolafaka ny aty afara ka izay indrindra no mahatonga anay hoe zay ao anatin'ny rôle ny sentinelle tsy maintsy mahiratra tsara mijery ny enjeu politique misy am'izao fotoana zao ka isika rehetrareo zao samy mahalala daholo ary zavatra iaraha mahita am'izao fotoana zao fa efa tsy secret de polichinelle tsony aza teo aloha izy mbola secret de polichinelle ina moa le secret de polichinelle le secret de polichinelle de ohatrany hoe samy mody fanina
nefa samy mahalala zay le teo aloha tanareo fa mievolue sanandro ny toe-java-misy samy nodifanina atsika hoe mifankahazo ihany hono ny PRRM sy ny PAN nefa tsika mahalala tsara fa efa tsy mifankahazo efa hitataratra fa am'izao tsy secret de polichinelle tsony le izy fa tena mivandravandra ny ozy ny teny frantsais le torchon qui se brûle entre le PRRM ary ny PAN fa ao anatina conflit io na conflit ouvert io na conflit afenina na guerre froide rehefa miady ny mpivady ozy ntsika malagasy zay de ny zanaka no voaporiporitra eo fovoany eo raha oariko sary zany hoe tsy misy raha misy ataontsika hoe tsy fifankazahoana entre ny PRRM sy ny PAN dia jereo tsara fa mikofokofoka le zanaka eo fovoany eo izy le mikofokofoka eo a ireo KMT ohatra komity miaro ny tolona ny député ny GNZ ny AC2 sy ny sisa zany hoe ireo zany le acteur tao anatin'lay soi-disant tolona tamin'ny 25 septembre dia samy matsiaro voaporiporitra ary samy mitady mede sauve qui peut samy mamonjy ny ainy ka misy zao député sasatsara ny akabeazan'ireo député reo solom-bavambahoaka reo raha mijery nareo ny vaovao dia tena miady aina mihitsy na de ny député any ampanohitra aza am'izao fotoana zao dia miady mihitsy ny tsy andravana ny assemblée nationale satria nahoana misy jeu de mots nampiasaiko tany alohaloha tany hoe député sy dépité sy dépité zany hoe tena vaky loha vaky saina ny akabeazan'izao satria izy ireo nieritreritra mise tamin'ny colonel Michael daholo tadidinareo tamin'ireny fotoana nanaovana destitution ny Andry Rajoelina reny dia misy investir tamin'iny daholo zareo tadiditsika tsara ngamba tantara fa tsy nieritreritra zareo fa indray andro any dia hisy disadisa entre ny PRRM sy ny PAN izay ny fampitatana teo ny voalohany izay le politika tsy mieritreritra an'izany hoe indray andro any ene isy zany ka io moa l'histoire se répète déjà le PAN tamin'ny andron'iny Andry Rajoelina dia fatatsika ny tantara ny archive mipetraka niaraka main dans la main avy eo indray dia reny ny famango eny amin'ny public reny de zao ndray zany l'histoire se répète fa mbola am'le phase mbola somary miafina fa na izany azy efa miseho le izy de io mipotra ohatra ny VFM le vovonana maninona izy iny zany rehetrarehetra ny fanontaniana mipetraka de zao move ny PRRM hanana fahasahiana hanala ny PAN ohatra ary hoe manana fahefana zany ve izy tsy fantatro fa ataontsika hoe manana fahasahiana ve izy handravana io valiny matoa mbola mifampitaritarika eny de tsia fa io moa tonga am'le fiteny frantsaizy hoe dans toute bonne guerre dia rehefa misy olona anankiray tiana ho akisaka dia le structure misy an'lay olona mihitsy no potehina de miara-potika aminy izy donc rehefa misy zany zavatra zany de tsy maintsy misy ny atao hoe dommage collatéral rehefa tonga ny fotoana zay andravana ny assemblée nationale izay renonao ny fanehoan-kevitry nyreo pomba ny régime refondation izay miantsoantso ny fametram-pialan'ny PAN misy maromaro izy any misy miteny hoe ianao mihitsy monsieur le PAN no mila miala fa tsy ny assemblée nationale efa manomboka fanipaka-karona donc zany le dommage collatéral amin'ny dissolution d'assemblée nationale dia tsy maintsy atao kofroka miaraka amin'ny député izy zay zany mba tsy ho flagrant loatra
le ciblage zany hoe pour atteindre le PAN on dissout l'Assemblée nationale. Misy solombavam-bahoaka sasatsasany miantsoantso mihitsy na ny solombavam-bahoakany timo zany mialatsina raha manao anarana na solombavam-bahoakan'ireo ery hafa akoatran'ny ao anivon'le vovonana ny tsy handravana ny Assemblée nationale satria gagne-pain-drala io tsy manome tsiny azy a fa misy sasany efa fetsifetsy efa manomana sahady ny aorinan'ilay séisme ho avy le accord politique nyresahantsika foana satria tsy maintsy ho avy io accord politique io tsy hoely io donc zany ny kajikajy rehetrarehetra dia tsy maintsy mandeha ny atao hoe théorie du grand remplacement mialatsiny a indramiko l'expression n'Éric Zemmour na dia tsy fampiasa eto ary zany théorie du grand remplacement moa de resaka hoe hosoloana ny frantsay amin'ny alalan'ireo reo mpifindra-monina fa eto indray a amin'andro indramiko l'expression grand remplacement ahoana ny anolona an'io assemblée nationale io mba ho voatazona ireo zay miprêter allégeance colonel Michael tsy maintsy zay lay izy donc zany a ny fandravana ny assemblée nationale dia tonga am'le teny vahiny manao hoe une pierre deux coups mba hanomezana amin'ny ilany amin'ny andaniny hanomezana fahafaham-po reo tanora ny antsoantso teny amin'ny 13 mai hatramin'izao sy ireo tanora namanao amin'ny jeunesse sy ny sisa hoe ravana ny assemblée nationale fa tsy izy rery fa aoko ny CENI sy ny HCC fa mahagaga fa tsisy resaka ny CENI tsisy resaka ny HCC au contraire mais mahazo vahana ny HCC amin'izao fotoan'izao zay iverenantsika rehefa avy eo fa pourquoi se concentrer eto amin'ny assemblée nationale donc hanomezana fahafaham-pony tanora nefa en même temps koa pour écarter le PAN en même temps ny HCC vao avy namoaka ny officialiser ny fiforonan'ny CESC Conseil économique social et culturel mbola iverenantsika iny rehefa avy eo inona ny idiran'iny ao anatin'ilay échiquier politique saiko hoe savy io bouée de sauvetage ho an'olona sasatsasany mbola iverenantsika zay rehefa avy eo io CESC io satria anisan'ny resahantsika eto mantsy le izy ny manœuvre politique manomboka avy eo amin'io fitsanganan'ny CESC io sy ny fandravana ny assemblée nationale manœuvre politique va asa raha tadidinareo tamin'ireny le karazana fiaonam-be sa concertation tsy haiko ny filazan'izy ireny teny amin'ny CCI vato dia hoe fiaonam-ben'ny tanora ohatran'ny tanora zoko ny betsaka teny ary mpanao politika ny akabiazany raha tsy diso fitadidy aho oui be deabe tsika nanao vazovazaka mbola tanora toy ny olona tony dia ao anatin'ilay composition le CESC Conseil économique social et culturel araky ny texte napetraka avy amin'ny PRRM manakany amin'ny HCC de hoe tsy maintsy 50% des jeunes iverenako texte io vakeko rehefa avy eo petraka ny fanontaniana ahoana ny amaritana ny hoe jeune misy ny tanora zokiny misy tanora zandriny de le 50% ambiny iza azonareo ve le tiako atongavana zay resaka hoe ça arrange les partis fa ho hitatsika eo le izy deuxième question iza ny jeune resahana tondroana eto inona les critères de sélection atao hoe jeune ny tanora zay foana moa zao lasa natao fitaovana le anarana hoe tanora takiny tanora miady ho an'ny tanora mais qui sont les jeunes iza ny constitué an'izany par quel critère ok dia rehefa zoina tout compte fait ny CESC Conseil économique social et culturel izay ny composé 10 am'zatolona tsara ho fantatsika avoaka malagasy zany fa efa mitsangana zany izy io efa nekena dia 150 personnes no misiéger ao anatin'io heverina isiéger ao anatin'io Conseil économique social et culturel io 150 tsy ohatran'ny hitanareo hoe mifanahtsahana
Ary amin'ny Assemblée nationale ave zany les nombres pour un conseiller raha dinihina zany dia tohatra ny mamofopofona mitovitovy tsy stilina am'le CST tamin'ny androny 2009 le conseil supérieur de la transition izy iny raha tsy diso le CESC fa voambolana fotsiny miova mitovitovy donc rehefa jerenao zany dia misy glissement misy fixahana tsy kelikely makany am'ilay ny élément rehetrarehetra na ny singa rehetrarehetra ao anatin'ny transition de efa mipetraka ho azy am'izao tsika miteny zao fa tsy lazaina fotsiny le izy satria sarotra be miteny hoe efa miditra ao anatin'le consensualité obligé ny colonel Michael nandrenireny hiditra ao anatin'le consensus ce qui paye domine zay tompony vola no mandidy hainareo tiako lazaina ny sadaiky e compagnie fa sarotra ho azy ny hiteny amintsika hoe de voatery miditra ao anatin'io tsika fa tsy maintsy mandeha ny manœuvre politique de hoe fianonany tanora de atsangana CESC fa io CESC c'est une coquille vide tsy fantatra marina hoe izany ao ny texte fotsiny de hoe 50% jeune 50% tsy fantatra de ho fenony io zany izany ho ao mbola ao andrasantsika io ny toyany efa hita zany hoa fa efa ny élément rehetrarehetra ny any amin'ny transition efa manomboka mipetraka mba tsy lazako hoe efa ao fa de manière très habile izy kosa aloha tena petrapetraka tsara noho zany sisy remaniement du gouvernement atoato tsy maintsy isy io fa izao mampiomehy am'le remaniement ho avy remaniement gouvernemental fotsiny ve no ho avy eo sa mafy be amin'ny vavany exécutif ny teny an'le hoe gouvernement de consensus ny ho avy eo fa ny voambolana io ne tena resaky sémantique hoe aloha ampiasaina le terme hoe remaniement efa elaela zay reo teo araky ny efa natao isaky zao volana mila miova any ny fomba hitondra anazy fa rehefa avy eo dinihinareo hitanareo tsara fa gouvernement de consensus io fa tsy lazaina fotsiny le izy mba tsy ampirehitra ny afo satria na le CESC dia tsisy mitovy tsy mitovy valaka am'le CST fa façade no amboarina ary na le composition l'équipe ara efa mampieritreritra ity le texte navoaka ny nalefa tany amin'ny HCC maneho an'io zavatra io ary ty texte ty alohany amakiko azy aminareo texte officiel izy io dia aoko fantatrareo fa ahitana taratra mazava be ny guerre froide entre la présidence et l'Assemblée nationale pour être plus exact entre le PRRM et le PAN ovakiko aminareo lay article de loi izay mahakasika an'io zavatra io mba ho eninareo tsara le izy isaorako aloha ny ekipa ato amin'ny fanorenana miabo zay nanao an'ity asa ity asa iombonana izaho mpitondra teny fotsiny zao le voalaza am'le article nalefany amin'ny HCC avy amin'ny présidence par proposition de la présidence article 3 sur les autorités habilitées à saisir le Conseil économique, social et culturel à saisir le Conseil économique, social et culturel. Considérant, texte de loi, considérant que selon l'article 105, alinéa 1er de la Constitution, le Conseil économique, social et culturel, saisi par le gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance, de décret, ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Guerre d'interprétation, que veut dire saisir le gouvernement?
ho avy indray tsika samin'ny constitutionnaliste ho avy nareo samy anambomboatra eo hoe ahoana fa alefatsika aloha le izy tiako tenena aminareo hoe efa any anatin'ny zay hoe le diable se cache dans les détails aux vazaha. Il peut entreprendre de sa propre initiative. Il peut entreprendre de sa propre initiative toute étude ou enquête se rapportant aux questions économiques, sociales et culturelles. Ces rapports sont transmis au président de la République. Considérant toutefois que la loi organique déférée prévoit en son article 3 que le Conseil peut être saisi par le gouvernement pour donner son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret, ou par le président du Parlement et des propositions de loi qui sont soumises. Considérant qu'il appartient à la haute cour constitutionnelle, gardienne de la Constitution, d'en assurer le respect et d'en préciser par son interprétation le sens de la portée que l'article 105 alinéa 1er de la Constitution mentionne clairement que le gouvernement est la seule autorité habilitée à saisir le Conseil économique, social et culturel pour que ce dernier puisse donner son avis sur les projets de loi, d'ordonnance, de décret, ainsi que sur les propositions de loi que la dite disposition n'indique nulle part que le Parlement a cette faculté de saisine. Que pourtant, la loi déférée en son article 3 donne au Parlement la possibilité de saisir le Conseil économique, social et culturel, qu'il n'appartient pas aux législateurs, et nous tsar, qu'il n'appartient pas aux législateurs de se substituer au pouvoir constituant pour étendre les autorités habilitées à saisir le Conseil. Qu'une telle extension ne peut résulter que d'une révision constitutionnelle. Qu'en ce sens, les termes ou par les présidents du Parlement sont perçus comme contraires à l'article 105 de la Constitution et doivent être extirpés de l'article 3 de la loi déférée. Mila tsoahana, ahoana dikan'izany, ahoana ny hevitra izany. Zany hoe décision na contre rehefa nandefa nio zavatra nandefa ny proposition zany avy any PRR manakany amin'ny HCC ny momba ny amin'ny anganana an'io CSCE io a dia izao ny avian'ny HCC ny am'le izy hoe ratsorina de hoe tsy afaka mikitika an'izay zavatra rehetra atao ao a ny mpanina ary mangataka ny assemblée ny HCC ho tsoahana ao anatin'io texte de loi io a ilay voalaza teo mba tsy afaka mikitika izany ny président l'Assemblée nationale. Iza nampiditra amin'io texte io teo anivon'ny HCC ny PRRM. Tsy mazava be ve zany? Zany hoe dikan'izay mazava be zany lay misy combat par le ady eto zany ady avolenta eo amin'ny sehatry ny lalàna indray ny hitondrana azy fa io le lazaiko tary am'le titre tary hoe élimination par ricochet zay le izy par ricochet ka ny zavatra zay lazainy ty le échange lalàna amin'ny HCC sy ny PRRM ty zany de zao hoe ny CESC zany raha arak'izay dia assemblée consultative ihany zany hoe consultative ary natao hiaccompagner ny gouvernement na ny parlement mba proposer solution ho amin'ny fitondrana ny momba ny lafindretray économique sociale sy ny sisa culturale
terme fomba fiteny fotsiny moa iny de rehefa nydininy HCC zany zavatra zany dia inona no voalaza décision et recommandation ny HCC. La HCC a rendu une décision nuancée, validant la loi dans son exemple, mais en exigeant des modifications et des précisions importantes. Zany hoe ny HCC de nangataka ny anovana mihitsy andininy sasatsasany ohatra amin'ny article 3 censure partielle ni décision ni terme hoe ou par les présidents du Parlement doivent être extirpés. Extirpés zany supprimer. Zany hoe tsy hoanao anatin'io texte de loi io hoe ny floan'ny Parlement de tsy manana droit hikitikitika an'io rafitra io. Ina dikany. Dikan'izay zany dia raha jerenao ivelany zany dia na de lazaina hoe conseil consultative ny CESC dia azo lazaina hoe omena pouvoir izy ary ny assemblée nationale tsy manana ny fahefany intsony raha tsorina zany ny resaka rehetrarehetra. Mazava zany fa esorina amin'ny panina ny fahafahany kitika an'io nefany a izy mangataka ny revisenan'io. Ity ny question à $1 million fomba fiteninay atao amin'ny fanorenana miabo izy ity fantatry ny namana mpitolona rehetra ato. Izavo zany no ao amin'io CESC io rahampitso. Eto tsika mpanaraba avao samy mijery azavarena fotsiny amin'ny fait divers. Izavo no ao amin'io CESC fa miankina amin'ny tetiny olona eo ny ahitantsika an'ilay fandehany. Ao anatin'io 150 membres satria hoe tao 150 eo zany no ao anatiny 50% jeune de niteny koa ny HCC hoe mba farito hoe lay atao hoe jeune les jeunes eto zany hoe mazava ho azy zany à partir de 18 ans fa hatramy firy-taona misy calcul sy kajikajy koa hoe iza ny olona tiany éliminer na ary iza ny olona ho tafiditra ao. De ny fanontaniana faharoa le 50% ambiny iza no ao. Angambany mazava ho azy tsy maintsy hiadiny toerany ireo les derniers des Mohicans amin'ny député zay voakisaka. Ny tanora sy ny sisa sy ny sisa. Ho avokoa ny accord politique, dikan'izay ny accord politique, ny part de gâteau ny team, part de gâteau ny HVM, part de gâteau an'ny tsy fantatra iza daholo ny mouvement politique am'izao, ny TGV sy ny sisa sy ny sisa. Ny ahy zany dia apetrako any amin'iny fa ny ahy zany tiany mba fangatahako anareo zay isiege ao anatin'ity peu importe na CESC na CST na inona lazanareo azy. Recommandation tiany aho fangatahana. Samy miara-manaiky daholo ianareo mpitolona. Ny Gen Z, ny ACDU, ny KMT, sy ianareo mpitolona rehetra. Fa hoe io assemblée nationale io dia budgétivore. Manaiky an'izany tsika. Miopapana ny tombotsoa eo amin'ny atao indemnité. Miopapana ny tombotsoa amin'ny lafiny rehetrarehetra nivoaka ny chiffre tamin'ny fotoan'andro. Samy scandalisé daholo tsika. OK. Ho ravanareo l'Assemblée nationale. OK. Ho solonareo anti-CESC ty. Pourquoi pas? Raha ilainy zany. Fa ny fanontaniana mipetraka hanahoana ndray ny mode de fonctionnement io. Mbola olona salarié ve? Fa eto no ahitako anareo raha cohérent ianareo mpitolona amin'ny zavatra zay lazainareo eny an-kianja sy ny zavatra lazainareo amin'ny Facebook sy ny réalité rahampitso amin'ny fonctionnement CESC. Zay fanorenana miady de mangataka amin'ny anaran'ireo vahoaka maro anisa ihany koa fa tsy tokony ho salarié ny olona ao anatin'io CESC io. Zay ny voalohany iteny an'izany. Ary ny avantage rehetrarehetra mila iverenana dinina fa manjary lasa mamindra ny maloto fotsiny amin'ny toerana hafatsika. So mantsy kajikajy fotsiny hoe mba hanay indray zao fa ilisany petraha.
ny fikendrenay nandrava ny assemblée nationale sy ny rafitra rehetrarehetra dia tsy fanovana olona hoe efa voky le isany fa alao mba anreto akizy reto indray fa fanovana rafitra fanovana mentalité fanovana fomba fiasa ka raha mbola le fomba fiasa tatsy no batainareo ato ça sert à rien kanefa zany de lazay concrètement eto hoe mitodika aminao monsieur le père rema zay natefany io texte io nakany amin'ny ACC ianareo amin'ny ACC ianareo mpanao lalàna rehetrarehetra hoe réviseo mihitsy hatramin'ny resaka fandraisana vola ampiasao ny mode hoe par jeton de présence no ahafahany mandray karama sy mandray fivelomana jeton de présence fa tsy hoe ry zalahy rehefa tsy eo na eo lozany zalahy manao revirevy any Mosbe any Sainte Marie sy manao la braingy de nefa ny volam-bahoaka mivoaka ihany politique d'austérité ny indemnité de tokony ho zavatra mifanaraka tsara amin'ny vrai besoin fa tsy misy an'izany hoe inona filaza zany misy an'izany carburant ny tao amin'ny assemblée nationale zany izay azony raisina vola na de tsy mandeha ry izy fa zany carburant zany tena carburant ary tokony carburant amin'ny fotoana zay andehanany hoe iny izy fa niala tetsy de naketsy belobo be kopaka de naketsy besalampy de naketsy ananina dia aloha arak'izay ny carburant selon ny kilométrage amin'ny tableau de bord raha tena vonanao refondation sy fanovana nareo fa tsy hoe inonareo mianakavy niady niditra ao anatin'ny CESC de andravany assemblée nationale de vous allez refaire la même connerie de mialatsiny aminareo toeram-pitolona na niaran-tolona ary tsika fa zay mbola eto foana ka si vous continuez les conneries zay tsy janonangina hiteny eto zany de izao no professione aminareo hoe tsy resaka alakobika tsy tiako tare tsy fitiavana ny ranona fa le principe aoka tsika tsy famitaka am'izay ny fanarahana teny akanjy zay le izy soyez cohérent ny discours zay nataonareo hatramin'izay tadidinay daholo ianareo nivazavaza tamina resaka hoe budgetivore on va voir quand vous allez siéger au CESC mais les murs ont des oreilles tsy maintsy ho tonga ty ampelatananay koa satria misy ny citoyen exemplaire zay mamoaka hoe zao ane ny fiainany zalahy ao pasteur e donc za tsy mandany hoe ny piasa mendrika nandray ny karamany oui fa mba hasivo logika am'izay le izy io réforme angatahako aminao PRRM les refondation tsy resaka structure ihany fa ny train de vie anareo ao amin'ny fitondrana io indemnité io zao resaka mialatsiny aho na de sisy fandraisana resaka hoe mitady appel à témoin 50 millions d'ariary ny am'le zazaroa maty iny ekeko fa mampalahelo le izy kanefany a misy 2 poids 2 mesures satria manana information fa olona tsy lavitra anareo ao ny fianakaviana na anisany voadonanao izay fantatry fa maharary le satria raha voadona ny affaire de maharary fa maharary daholo koa ny olona rehetra maharary koa ny olona rehetra fa tsy anareo rery ny maharary raha tsongona ny ty tanako ty de mikikika raha tsongona koa ny tananao de mikikika fa nahoana rehefa ny tananao ny tsongona de mila jerena manokana fa rehefa ny tanako ny tsongona de hoe efeo aloha fa mbola ho hitatsika eo ny aminy izay le équité zay mihitsy no tadiavinay vahoaka équité c'est simple que ça on ne cherche pas midi à 14 heures donc eto zahay de mitodika aminareo mpitolona zay hiditra ao anatin'ny CESC io de efankahita tsika ianareo zany no mety lasa CT tsy akolaka tsy haiko zay fiainanareo any sy hoe lasa hopita on va voir ny zavatra lazainareo sy ny zavatra ataonareo satria zany efa neken'ny assemblée HCC io texte fiorenany CESC io efa promulgué le izy ok promulgué le izy fa nous on va voir car raha hitanay koa fa vous refaites la même bêtise que l'Assemblée nationale de zay mbola hiteny raha vao io ary zaho RGL mihitsy voalohany hiteny an'izany zay le izy zay ngamba ny zavatra tsy aritra kely zay lesana eto ny zavatra ny tanjona androany ariva zany dia fampahafantarana antsika hoe makaizy tsika ty
inona ny zavatra mizotra any ambadibadika any a ahoana marina ny tena zava-misy ary zay le hoe fitiavana tianana ny tsara raha ohatra moa ka tena izay tokoa no ataonareo anivon'ny CESCU rapitso rabasoa rabatsara izay ny voalohany idoka sy hideranareo fa tandremo fa sao de lasa pasipasy fotsiny le izy ka dia juste pour écarter une personne eto c'est pas une question d'individu c'est une question d'une nation zay tsy manana fahavalo an'izaniza mihitsy fa izay a matoa zay mangataka ny écartena olo anankiray de satria iny olo iny représenter système de le système anapetrany no mila ravana ka raha ohatra ka ny andravana an'le système anesorana azy tsy mampaniny zany fa tsy hoe no iranona halako bika sy tiako tare de esorina izy tsy any izy zay zany le logika ny zavatra resahana eto ka dia zay ngamba ny androany tsy janona ela eto efa fa zay no mba vaovao tsara ho fantatrareo tsika mianakavy manoloana nyity toedrara pirenena izay iarahantsika miaina sy mahita ity sotra tsika rehetra naharitra ny aino rary soa verina eto indray rehefa misy zavatra tokony olazaina aorinao rary soa tompoko